fitiavana rehetra ao amin'ny tompo ho aminao ny fiadanana ahafahanao mandray ten'Andriamanitra amin'ny fo falifaly tokoa amin'ny tiany ity indrindra ny tantaran'ny fiangonana kady fotsy miavaka loatra iarahantsika amin'ny ray aman-dreny rahantsika vola izao alahady na tokony ahafahantsika rehetra totram-bavaka azy ivony jobily ihany koa fotoana lehibe loatra maneho amintsika fa maniraka Andriamanitra ny teny akatsika avy ravana malala dia ny Genesisy 22:1 ihany teny mampiseho indrindra an'ilay netsoan'Andriamanitra ny Abrahama na ny rahany azy raha ny tsara tsika rehefa malala nivaky teny dia mahita tsara ary nandre tsara fa Andriamanitra maniraka any Abrahama mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranon'irainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. Ny andininy voalohany fotsiny dia mampiharihary fa maniraka Andriamanitra. Ny andininy voalohany mampiseho amintsika sahady fa Andriamanitra manome andraikitra ary miantso any Abrahama mandehana hialao daholo ny havanao ny tranon'irainao. Ary andininy voalohany mampiseho amintsika sahady fa mazava tsara ny toerana omanin'Andriamanitra ho any Abrahama. Mandehana ianao hakany amin'ny tany izay asehoko anao. Amin'ny teny Hebreo rehefa malala dia tena hoe miala eo ianao ary miainga mihitsy. Tsisy hoe tokony handeha ianao na raha mety dia mandehany na hoe tokony handeha ve Abrahama fa tena maniraka Andriamanitra mandehana ary miala. Amin'ny teny Hebreo dia mitovy ny fototeniny teny hoe mandehana sy miala. Izany hoe samy manambara iraka miala amin'ny toerana anankiray. Abrahama tsy maintsy miala teo amin'izany toerana izany satria Andriamanitra maniraka azy. Ary mazava tsara fa misy tany izay asehon'Andriamanitra. Andriamanitra naniraka ny Abrahama eto dia efa miteny sahady hoe mandehana fa misy tany asehoko anao. Maniraka Andriamanitra manomana ny toerana anirahan'Andriamanitra. Dia raha mamaky ny andininy 2, 3, 4, midintsika ravana malala dia mahita tsara fa tena mikarakara Andriamanitra. Miresaka ny amin'ny fahavalo izy lazainao ny amin'ny hoe atokanao fiainana lehibe fitahinao anao tokoa hitazy manisy soanao halosona izay manosona anao toa milaza amin'ny Abrahama zany fa rehefa maniraka izy ka manomana izay toerana aniran'Andriamanitra dia ny ampandehanany eny rehefa ampiakaran'Andriamanitra sady ny toeran'ny Abrahama arovany sahady izay mitady higafy azy ary hotahina sahady izay mitahy any Abrahama ny ampandehanany eny. Zany zao salamo akatsika afatra hanankinana ny toro-teny-dravana malala amin'izao fotoana lehibe loatra avainan'ny fiangonana izao. Ary mamaky ny 5 sy ny 7 isika dia mahita tsara fa nandeha Abrahama. Nandeha izy ary rehefa nandeha izy dia somary mitsambikina mamitina satria mamitina ny tontolon'ilay tantara ravana malala. Rehefa mandeha izy dia nisehon'Andriamanitra. Any amin'ny 7 rehefa aseho tamin'ny Andriamanitra dia nanao alitara ho an'Andriamanitra izy. Zany raha fitinina zao Genesisy ravana malala zao tena akatsika afatra zao. Zany raha fitinina zao antson'Andriamanitra ka anirahany any Abrahama mpanombony izao handeha mampiharihary nametran'Andriamanitra ny Abrahama teny ampandehanana ny fiarovany azy na ny hitahiny izay mitahy azy izay mijery azy manokana. Fa zany teny zany fiangonana kady fotsy eo tsy ho an'ny Abrahama irery fa ho ahy ho amin'ny pasteur Ranjakavola mivady ho atsika fiangonana manontolo mihaino ny tenin'Andriamanitra eto. Andriamanitra ihany koa dia maniraka atsika rehetra mba handeha
handehaninona handeha hanambarany Jesosy Kristy amin'ny olona rehetra aniraka antsika mba haninona vavolombelon'ny tompo eny rehetra eny aniraka antsika mba haninona aniraka antsika hamita ny asany satria manana asa ampanaovina antsika Andriamanitra maniraka ahy Andriamanitra maniraka anao Andriamanitra maniraka amin'ny pasteur Antsaka vola mivady Andriamanitra so mieritreritra nareo mivady sotoronono dia tapitra eo ny asa fa iraka vaovao miatra anareo manomboka izao ny havana manala tsy matory fa irahan'Andriamanitra nareo mivady amin'ny asa vaovao indray irahan'Andriamanitra ny fiangonany dia isika zany amin'ny asa vaovao indray ary efa misy toerana anirahan'Andriamanitra antsika rehetra eto Abrahama dia irahany ho any amin'ny tany Kanana izay manino azy Izako irahan'Andriamanitra dia efa misy irahan'Andriamanitra azy ianao irahan'Andriamanitra rehefa maniraka Andriamanitra tsy maniraka anjambany tahaka amin'ny fiteny zatovo hoe mandehandehany mahita azy tahaka amin'ny fitenin'ny Ntaolo hoe miandalana mikosy paraky sao tsisy mihina paraky zany intsony ina intsony mokoseny any an-dalana iny fa rehefa maniraka Andriamanitra dia efa misy lalana homan'Andriamanitra anao dikan'izany fiangonana malalo raha manaiky iraka Andriamanitra tahaka ny Abrahama ianao dia efa misy asan'Andriamanitra amin'ny andro ianao mety akaiky mety atonontonony mety ho lavitra be pasteur Antsaka vola mivady eo rehefa irahan'Andriamanitra nareo mitety no mifarana 30 taona fa ny asa vaovao raha zao tsangananareo mivady zao dia efa misy asa homan'Andriamanitra ao anareo Andriamanitra malala fa tsisy malala zany inona ary zany rehefa Andriamanitra maniraka fa mitoy ny tena mampahery mitoy aniraka Andriamanitra tsy fitsaraka ny avana malala andin'ny faharoa mampahery ahatonga anao Abrahama resahany eto fa ho atsika rehetra zany teny zany ahatonga anao ho firenena lehibe aho sady tayanao sy ahalehibe ny anaranao ary fitahina tokoa ianao dikan'izany dia zao lasa ilaina ianao zany ny dikany lasa feno fitahina ianao lasa isy taranaka be dehibe sisy tarika be dehibe ao hinanao tahaka reny miaramila manao matso reny dia be dehibe ny manaraka avy ao ariny misy anankiray mitaky riano ery be dehibe manaraka avy ao ariny tsy hoe koa nanangara fiangonana vaovao nareo mivady ka hoe atsonareo andreny ilenao daholo fa zany le misy nampanaovin'Andriamanitra ny Abrahama izay koa zany zao tsy zany fa ho hitan'ny olona ny lanjany zany ranjaka vola mivady mety fa nahita isika fa Andriamanitra no miteny eto ahatonga anareo firenena lehibe aho sady hitahy anareo hahalehibe ny anaranareo lasa atao majuscule zany hoe ranjaka vola ngeza be mihitsy lasa malaza be zany satria manao ny asan'Andriamanitra isika fiangonana dia tahaka izany ihany koa ho fitahina tokoa ianao zany tsy lasa mitondra loza fa ho fitahina ianao mandalo ianao zany dia milamina ny tany fa tsy mandalo ianao dia mahay mitanety zay ravana ny olona vao mandalo izy dia manahirana problema misy zany olona difficile be iny ndray iny mivoron-taony ndray ndray zany ny ravany fa ny olona manikirahan'Andriamanitra raha mijery ny toe Genesis tsika ny faharoa dia ho fitahina ianao ny olona reraka nandalo ianao nahatsiaro nahazo hery ny olona mitoloko sy mijaly nandalo ianao manjary nahatsiaro fiainana vaovao ny olona kivy nandalo ianao nanjary lasa mitraka ary raha ny fiangonana rehetra no fitahina eto Madagasikara ravana vao mandalo ny kristianina dia mijoro ny firenena anankiray fa tsy ny fiangonana akory no anjara anakorotana ny fiarahamonina sy ny firenena ary zany rasan'Andriamanitra amintsika raha manaiky ho iraka Andriamanitra marintsika zany nandaniny pasteur mivady ny andro penany teto mitory an'i Jesosy teto mba hahatonga ny kristianina fotsy rehetra tenanana an'i Jesosy ka vao mandalo isika dia fantatra hoe mpiambina kady fotsy zany olona zany
vao amin'ny telefôna anao fotsiny telefôna miambana kady fotsy misy ravana voatso inona tonga dia mampatahotra misy vao miatso azy ianao misy vao mifanena fotsiny tonga dia efa mampatahotra nantarehiny ary misy efa ratsy naturelina mihitsy fa misy tena marina ratsy tena tahaka inona amin'ny fiainana ankehitriny teny fiangonana mila miarina ho amin'izany tsika zany avy miambina androany amin'izao jopiliny ray aman-dreny izao izao lahy mitandrina izao tokony feno fifaliana ary tokony fitahiana satria iran'Andriamanitra tsika nahatsoan'Andriamanitra tsika ary efa homanin'Andriamanitra ny destination amin'ny fiainanao ianao zany tsy arivan'Andriamanitra antsoantso any fotsiny fa eo manomana ny fiainanao izy ianao izay mahatsareradraraka io mahereza fa Andriamanitra mao anatinao mijery ny fiainanao izy lalana ihany zao diavinao zao fa efa homanin'Andriamanitra ny tany kanana ho anao ianareo mivady le sitry ronono aza mieritreritra hoe ho sahirana sy hijaly fa mialetokady fotsy tsia Andriamanitra manan-karena izy ary dia izy ny tompony arena homaniny ny fiainanareo mivady ary dia iaiko zao tontolo zao hoe arakaraka ny maharetirety azy mivady misy le ronono driavana misy ngeny ronono tsisy apôsy manakiny fa misy ronono tena mbola tsara be natonga azo galambola tsara ary dia zay zao dia faly misy ravana fa manana olona irana an'ilay zany ke ravana fa ohatry naparitany rehefa tonga ny congé anampitandrina indraindray misy fahoriana fifahariana mila mpitandrina le fitandrema any aminay izy miantso tsy mahita mpitandrina be tena mitsary tahaka zany zay zao faly misy hoe tombondray mpanofon'Andriamanitra azona irana indreto ravana alany tahaka zao fiangonana amam-polony manao alady mpitandrina voka lehibe fety ny taranaka manasa zao daparitany zay ao mpitandrina efatra monjany ao dia mba afaka maniraka ray aman-dreny ana paster mba makany akady be nareo mivady ny fitaovana hisy satsy ny fitaovana mbola ho avy etsetretsetra mamarana ravana manady jerevy tsara ny nambarany tompo toizako le izy le tombotsoa ty olona iran'Andriamanitra ary manaiky hirany nandeha Abrahama ary efa mandeha izy dia efa manoman'Andriamanitra hoe efa andehanao reto daholo ny fiantohana ataoko anao eny am-pandehanana fa miantoka ny olona irany Andriamanitra azy tay zay manisy soanao aho ary anosona zay manosona anao ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany eny zany dia efa milamina be Abrahama iran'Andriamanitra fa zay mikarakara azy zany na manisy soa azy dia tahin'Andriamanitra zay manosona azy loza le ten'Andriamanitra io hosonin'Andriamanitra ary Abrahama manjary ho fitahina ao amin'ny firenena rehetra tsara zany ravana malala metezareo iran'Andriamanitra rehefa manaiky ho hirany ianao ao ny matagnanao anao hirany mandre ny ansony ianao dia manao ny asan'Andriamanitra zany ny tikanaraha-piangonana rentsika ravana reny ny asan'Andriamanitra manolora tena fa rehefa manao asan'Andriamanitra ianao ka mandeha misy zany maheno fotsiny ny asan'Andriamanitra izy tsy mandeha dia efa tsy mandeha ianao dia tsy misitraka assurance tsy misitraka ninonina karaha misy mikafy anao any dia miala Andriamanitra ianao raha tsy mandehako inona natoko anao eo fa eto kosa rehefa nandeha Abrahama dia mametoky Andriamanitra fa hitahy zay manisy soa ary zany mahatonga ny fiangonana sy ny kristianina anaty fitandremana iray mikarakara mpanompon'Andriamanitra mikarakara ny hirak'Andriamanitra tsy fitadiavam-bolana bizinesy ny fanaovana voady ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina fa tian'Andriamanitra zany ary ho fitahina ho an'izay manisy soa ny hirak'Andriamanitra zany ravana tena teolojia mazava tato misokatra masina rehefa ny olona zany no manisy soa ny mpanompon'Andriamanitra dia Andriamanitra tsy miteny hoe hitahy zay manisy soa anao izy mahazo an'ilay voady kely roa alina efatrany reny fa ny anao fitahin'Andriamanitra no azoana anao an'iny zay tsy voavidiny roa alina sy telina sy ray hetsy tsy voavidim-bola jereo tsara sokatra masina eto fa hitahy zay manisy soa anao zay soa ataonao amin'ny ray aman-dreny mpitandrina dia Andriamanitra no hitahy anao satria hirak'Andriamanitra io mpanompon'Andriamanitra io ary nanaiky ny andeha
anao ny asan'Andriamanitra ilay avana-malala. Dikan'izay raha te azo fitahian'Andriamanitra dia manaova soa amponompon'Andriamanitra, tsy mbola tarinao akory. Alahady ny mpitandrina androany. Raha isa-taona ianao manao ohatra pratika ray aman-dreny mpitandrina, raha isa-taona ianao manome 2 alina ho azy fanohanana azy raha dia mpitandrina, tinga ny farany dia mbola 2 alina ihany androany, sao dia mba efa 5,000 soa. Raha te azo fitahiana ianao, ny investissement farany tsara dia ny mandany vola ho amin'ny asan'Andriamanitra sy ny mpanompon'Andriamanitra. Ny andro zao viny indray ianao vao anoana azy. Fa mpanompon'Andriamanitra io 30 taona nanompono tamin'izao fitandremana izao, nalaiko irak'Andriamanitra, niazaka zany, niaritra zavatra be dia be ny olona miteny hoe mba milamina araka ireo paster tony ka mipitipitika foana saosy sakalady zao. Fa milaza aminao fa raha 30 taona olana ray no natrehany teto, olana 4 zany, olana 30 zany natrehany. Raha 30 taona ampitomona lahady 50 manahary 4 zany, 4 zany dia 300 alahady. Toriteny nomaniny zany 4 500. Raha 30 taona ampitombona 7 andro, ampitombona ny andro isan'andro, ka isaina amin'izany ny ady-saina sy olana natrehany, nanaovany fanekena, iazonao asa amin'ny leriny tsy ambaratelo, ambaratolonambo, mba hanabaizana mivesatra ao anatiny. Raha ordinateur ilay avy efa nitsoka, telefony moa dia efa miramina. Nefa no fitahian'Andriamanitra fa tsy mora miatrika an'izany. Zany mahatonga ny fitandremana atao amin'izany efa tsekemy manomana an'izany hoe alahady ny mpitandrina, anohanana an'ilay mpitandrina. Raha masina izy zany dia nanapitsika ny fitaovanao anatiny rehetrarehetra, masinao matanjaka be ka naohika farany hoe ty masina ity zany miasa fa raha zay manjono zao pastera etseretsetra. Toriteny omanina, ny tokantrano atrehany, ny olana tsy maintsy raisiny, ny zavatra fa tsy azo ambaramin'ny olona be. Mila vavaka zany, mila tohan'izany. Kanefa mahireza pastera mivady na fitanareo mivady 30 taona dia ilay Andriamanitra naniraka ka nekenareo iraka mpanaoviny mbola nafahany miava nareo amin'izao asa fanompony izao ka hatrarantsika an'izao ivony zao biby izao angehitriny. Saoran'Andriamanitra tsika ny amin'izany ary dia tandremo fa miteny Andriamanitra eto tamin'ny Abrahama hoe hanosona zay manosona anao aho. Raha misy zany tsika manosona ny Abrahama nanirak'Andriamanitra dia Andriamanitra koa no manosona azy. Tsy fanoa zany zany fa io moa tsy nambarany tamin'ny vahoaka fa nambarany tamin'ny Abrahama hoe aza matahotra mandehana, aza matahotra fa aza mikitikitika anao any ry atako zay manananana ihany dia zaho miantoka fa mandehana Abrahama. Tena andeha Abrahama arak'izay nolazain'i Jehova. Sabika ny fahafito ary avana-malala. Ary Jehova niseho tamin'ny Abrahama ka nanao hoe ny taranakao nomeko ty tany ity dia hanokona altara telo izy ho an'i Jehova izay niseho taminy. Fiangonana malala tianao Andriamanitra ary te hijery ny fiainanao Andriamanitra. Natongavantsika ty am-piangonana dia ny hanovihery amin'ny tenin'Andriamanitra azabantsika fa Andriamanitra velona izy mbola miteny hatramin'ity anio ity. Nisy ny mpanompony mitory ny teniny teto dia nitondranao ao amin'ny Jesosy Kristy ka tonganao hanana an'i Jesosy ho tompo sy Andriamanitra ao. Mpitandrina mivady eo nanirahan tompanareo mivady dia nitondra ny avitr'Andriamanitra ampahery ny olona isan'andro ka azabany fiangonana fa mbola Andriamanitra velona ny Andriamanitra toritsika ka tonga ny olona ao amin'ny Jesosy Kristy ary dia iseho fiainanao ny Andriamanitra ka ho tafaray amin'ny tompo ianao ahatsiaro hoe tompo manana anao aho ary tsy irery aho. Mahireza man'Andriamanitra voninahitra ho amintsika saniavatra izany mba ho fiainana sy aina ary eroantsika ahafahantsika hiatrika ravana ny herinandro vaovao indray sy ny volana vaovao fanompoantsika an'Andriamanitra.